faly miarahabanao indray izahay mpakafian'i Kristy eto amin'ny radio vaovao Mahasoa amin'ity fotoanantsika vaovao ity indray. Manasanao izahay n'aiza toerana misy anao andao iarahandohalika hivavaka ankalaza hiteran'Andriamanitra noho ny fahasoavany nomeny ho aiso ho anao indray amin'ity anio ity, kanefa koa hitondra ny fifonana eo anatrehany sy ireo fangatana izay entaentam-ponao any anatinao any. Hoy mantsy ny tenin'ny Tompo araka ny Mateo 7:7-20 manao hoe, ary lazaiko aminareo koa, raha misy roa aminareo mifanaiky ety ambonin'ny tany na amin'inona ka hangataka izany, dia ho azony avy amin'iraiko izay any an-danitra izany. Fa na aiza no iangonan'ny roa na telo amin'ny anarako, dia ao afovoany aho. Amen. Aminao Jehovah no anandratako ny fanahiko, Andriamanitra ianao no hitokiko. Aoka tsy homenatra aho, aoka tsy hifalian'ny fahavaloko aho. Eny, tsisy homenatra izay rehetra miandry anao, fa izay mivadika foana no homenatra. Mihobio an'i Jehovah ary tany rehetra, manompo amin'i Jehovah ny fifaliana, mankanesa eo anatrehany amin'ny fihobiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehovah no Andriamanitra, izy no nanao antsika, ary azy sika dia olony sy ondry fiandriny, midira eo amin'ny vavahadiny
amin'ny fisaorana ary eo an-kianjany amin'ny fiderana misaora azy mankalazany ianarany fa tsara Jehova mandrakizay ny famindram-pony ary miantra ny taranaka faramandimby amin'ny fahamarinana. Amen. Asandratra ny tanako ho anao Jesosy mpanjakako fianao ilay mpanjakany foko tsy manana tompoko afa-tsy ianao no iriny foko tsy misy fetra toko anteriko ho anao tompo ny saotrako. Ny tenin'ny tompo ato amin'ny Isaia toko faraka amby 7:20 moa dia manambara hoe zao olona noforoniko aho zao no hanambara ny fiderana hoy ny tompo, ka tsy isika zao tokoa va ilay olon'Andriamanitra tokony hidera azy. Hatramin'izay mety misy sakatsakana teo amintsika ny amin'ny hiderana an'Andriamanitra, fa mity an'io ity andeha hanokana fotoana fohy isika hiarahantsika manandratra n'ilay Andriamanitsika ao anatin'izao fiombonam-bavaka izao. Mideranao zay ry Andriamanitra rainay, mideranao zay noho ny fahatsaranao zay asehoanao aminay isan'andro. Mideranao zay noho ny fikarakaranao anay amin'ny lafiny rehetrarehetra. Mideranao zay ny amin'ny fitiavanao, ny amin'ny fanomezanao anay fotoana indray mba hiresahana aminao. Mideranao zay Andriamanitra ny Madagasikara ity navahanao anatin'ny maro, na dia misy ary zao arety mandoza izao dia faly zay Jesosy fa satria mbola ny famindramponao mihitsy mbola natoy izao anay. Mideranao zay satria sambatra zay manana anao. Mideranao zay tompo amin'ny fiarovanao anay isan'andro. Ny aty anatinay rehetra Andriamanitra amin'izao fotoana ankehitriny izao dia te hiakohaka eo anatrehanao, raha mandinika sy mibanjina ny fahalehibiazanao, ny fahatsaranao, ny naharianao izao rehetra izao. Mideranao zay fa Andriamanitra velona ianao, Andriamanitra namorona izao rehetra izao ary mbola mikarakara sy mihazona ny zavatra rehetra amin'ny tananao mahery. Hiderana ianao izany ary ankalazanay ny anaranao masina indrindra. Mideranao zay ny amin'ny asan'ny tananao rehetra. Asehonao eto amin'ity firenena ity zany, naharianao ireny zava-maniry izay tsy ahitana azy afa-tsy eto amin'ny firenenay, naharianao ireny arena sarobidy any ambanin'ny tany ireny. Asan'ny tananao manapirofo ny mahalehibe anao Andriamanitra sy mahavelona anao avokoa ireny rehetrarehetra ireny. Izany no hideranay anao Andriamanitra amin'izao ankehitriny izao. Mideranao zay Andriamanitra fa lehibe ny voninahitranao izay aposako aminay tsirairay avy. Mideranao zay Jesosy fa ianao no tena nahatoy izao anay, tena ny antom-pisianay dia noho ny avy aminao. Mideranao zay Andriamanitra noho ny fahasoavana rehetrarehetra aposako aminay tsirairay avy. Mideranao zay tompo fa mahagaga ianao. Eny mbola tsy mitsahatra ny mideranao izahay Andriamanitra, satria lehibe ianao ka mendrika ho deraina indrindra, ary ny asan'ny tananao rehetra manambara ny fahalehibiazanao koa mideranao izahay, fa tena Andriamanitra mpanao ny tsara ianao, ary ny tombonandro rehetra iainanay, ny segondra, ny minitra, dia tena tsapanay fa avy aminao izany, ka izany indrindra no hideranay anao. Mideranao lalandava izahay eo amin'ny fiainanay, ny amin'ny zava-tsoa rehetra atolotra ao anay,
ny amin'ny masoandro mbola omenao anay, ny amin'ny atsika mamirifiry mbola iainanay ifalianay avokoa zany satria fahatsaranao avokoa no atolotra ao anay ao anatin'izany. Niteranao zay Andriamanitra fa navahanao ny mino anao sy ny tsy mino anao, kanefa mbola miteranao ihany koa izahay fa Andriamanitra be famindrapo ianao. Miteranao zahay ry ilay mpanjaka ny mpanjaka, tompo ny tompo, Andriamanitra mahery. Fantatritsika mazava ry havana ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 7:12 fa ny fahotantsika no efitra mampisaraka antsika aminy ka tsy ahitantsika ny tavany. Dao isika amin'izao fotoana izao hiaraka andohalika hanetrinteny ho anatrehan'ilay Andriamanitra velona, hifona sy hibebaka hiaiky ny fahotantsika ary hifona ihany koa ho an'ity firenentsika ity satria tena maro ny fahalovana sy ny faharatsiana izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra manjaka eto amin'ny firenentsika. Maro ny fanompo-tsampo mbola manjaka eto amin'ny firenentsika. Mitady antsika olona izay fanatsony tamin'ny anarany Andriamanitra hibebaka sy hanetry tena hitady ny tavany ahafahany manasitrana ny firenentsika. Andriamanitra raha manatona anao izahay, raha manatrika ny fiandriananao dia mahatsiaro ny tsy fahantanteranay, mahatsiaro ny tsy famendreanay, mahatsiaro ny faharatsianay. Ianao anefa miantso anay hitodika sy hiverina eo aminao, hifona sy hitady ny tavanao dia manatona anao izahay. Azona iantoka loatra ny famelan-keloka izay omenao anay rehefa mibebaka eo anatrehanao izahay. Mifona aminao izahay ho an'ity firenena ity izay mbola anjakan'ny aizina, anjakan'ny faharatsiana, anjakan'ny fanompo-tsampy. Mamelany helokay ary mamindrafo aminay. Mifona aminao izay Andriamanitra ho anay vahoaka kristiana izay fanatsona tamin'ny anaranao, fa matoa mbola maizina ny firenenay satria ny fahazavanay no mety manetroka ka mampihempotra ny olona ary hitenenan-dratsy ny anaranao. Mamelany helokay ary mamindrafo aminay fa raha nalefanao izahay ho fanasina eto amin'izao tontolo izao, indraindray izahay ara-no mirona ka lasa loharan'ny fahalovana any amin'ny fiarahamonina tsirairay misy anay ihany. Mamelany helokay ary mamindrafo aminay hatsangano izahay vahoaka kristiana rehetra, hatsangano ny finoanay ary diovy amin'ny ranao Jesosy Kristy izay nalatsaka ao teo amin'ny hazo fijaliana izahay, ahafahanay tena mijoro vavolombelonao ho fanasina sy fahazavanao araka ny sitraponao. Mifona aminao izay ho an'ny fiangonana izay natenainao fa ho vavahady lanitra hitoriana ny vaovao mahafalinao aty amin'izao tontolo izao, nefa indraindray dia tsy vita niaraka ny tokony ho izy izay iraka nampanaovinao azy izay. Mamelany heloka ianao ary mamindrafo ny fiangonanao, hatsangano tompo araka ny haben'ny famindraponao izahay rehetra. Mamindrafo amin'ny firenena ianao, mamelany helokay
araka ny aben'indra fonao. Hitanao avokoa miariary sy mianjahanjy eo anatrehanao ny zavatra rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Ny fanompo-tsampy izay mbola ampifandrafesanay aminao, izay tena alanao, mamelany heloka ianao ary mamindrafo ity firenena ity izay efa nofidinao, izay efa natsanganao ka nampitondrainao ny anaranao hoe Madagasikara ny Kristy ary Kristy any Madagasikara. Mino izay fa mamela ny heloko ny firenena ianao, mino izay fa mamela ny heloko vahoaka kristiana rehetra ianao ary mamela ny heloko ny mpiara-monina aminay sy ny mpiray firenena aminay noho ny haben'ny famindraponao sy ny fahasoavanao, satria fantatray fa Andriamanitra be famindrapo tokoa ianao ary mamela ny helokay araka ny haben'indra fonao. Dia mino izay Tompo fa efa mamela ny helokay ianao ary raisinay ny famelan-keloka izay omenao ary izahay koa dia hamela ny heloko izay rehetra meloka taminay araka ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay ny vavaka. Amen. Malalana ity mangataka aminao zahay Kristy, fa haoreny olana esory ireo fatorana zay mbola manefitranay iray amina. Anao anye ity Madagasikara ity Jesosy o, miangavy anao re zahay ponjereriray. Misedra olana ity nosy malalana ity mangataka aminao zahay Kristy, fa haoreny olana esory ireo fatorana zay mbola manefitranay iray amina. Anao anye ity Madagasikara ity Jesosy o, miangavy anao re zahay ponjereriray. Jesosy malalo dia mbola tsy mitsahatra ihany izay tondram-bavaka ho an'ny ty firenena ity. Tsy miafina aminao Jesosy ny zava-misy eto amin'ity firenena ity, mitondram-bavaka ho an'ny mpitandro amin'ny filaminana izay Jesosy. Mba tena ianao mihitsy ny tena hametra tanana amin'izy ireny, hameny fanahy no masina hirotsaka mba tena nitateraka sy mahatsara ny asan'izy ireny. Ny mpiasa amin'ny fahasalamana ihany koa Jesosy dia entinay am-bavaka, ianao mihitsy Jesosy hamehetra tanjaka ho azy ireny hiasa hikasika ary hitany fanafody rehetrarehetra mba tena ahomby sy anasitrana ny marary, satria ianao no tena mpanasitrana fa ny dokotera dia sabo fotsiny ihany. Dia ianao ne Jesosy tena anasitrana dia mitondram-bavaka ho an'ny tompona andraikitra rehetrarehetra izay Jesosy amin'ity firenena ity. Tena menerinao ianao Jesosy antanterahany sy mahatsara ny adidy sy andraikitra tanterahany eto amin'ity firenena ity. Dia amin'ny anaranao Jesosy no hametrahana izany. Amen. Ry Andriamanitra rainay io dia mbola mitondram-bavaka ihany koa izahay ankehitriny ho an'ny ankohonana rehetra, dia ianao no mahita ny toerana misy azy ireo tsirairay avy, ianao no mahita ny toe-bolany tsirairay avy, ianao mahita ny toe-pony tsirairay avy. Tsy misy miafina aminao ny ankohonana rehetra, dia apetraka feno am-pelantananao mba ho ankohonana hitoeran'ny teninao avokoa, ankohonana iorom-paka
amin'ny fononanao Andriamanitra ary ankonana tsy ho be aia ny amin'ny hoavy, ny amin'ny fahasalamana, ny amin'ny fivelomana, fa tena hiantehatra aminao, tsy hiantehatra amin'ny zava-misy, tsy hiantehatra amin'olona, tsy hiantehatra amin'ny zavatra mitranga, fa tena hiantehatra aminao Andriamanitra tokoa. Dia ianao mihitsy no ampitombon'ny finoan'ny tsirairay avy amin'izao vanim-potoana izao, ary anampy anay ankonana rehetra iorom-paka lalina amin'ny finoananao Andriamanitra, ny fotoatsarotra rehetra izay mety lalovanay. Eny mety hoeverinay ho fotoatsarotra izy ireny, fa fotoana tena natokanay indrindra tokony hitombonay amin'ny finoananao. Dia taio ny ankonana tsirairay avy, ampio atoky anao hivavaka mandrakariva araka ny teninao, dia apetraka feno eo am-pelantananao ihany koa ny fivelomany izy ireny tsirairay avy, ny asa iandraiketany ny ao amin'ny ankonana tsirairay, na ny ray na ny reny na ny mpianatra ihany koa. Dia ianao no hiazo ireo, dia nafieran'ireo ankonana rehetra ireo ianao ampitombo hery azy ireo amin'ny asa izay ataony, hita ny asan'izy ireo tsirairay avy ihany koa. Ary ny ankonana rehetra dia samy anankina ny asany aminao Andriamanitra, satria teninao tokoa nefa nanambaran'izany hoe akinao amin'i Jehovah ny asanao dia ho lavorary izay kasainao. Dia tena atoky anao ny tsirairay avy ao anatin'izay asa rehetra iandraiketany, tsy ho reraka, tsy ho kivy, na dia eo ara ny fahasarotam-piainana, na dia eo ara ny fahasahiranana izay misy. Dia ianao Andriamanitra ny tena namaivana, ampianaro ny tsirairay tena anankina ny enta-mavesatrany eo aminao na ny asa zany, ary aza vela ho reraka fa tena ianao no herin'izy ireny tsirairay avy, ianao no ho tanjany. Dia tantano sy vimbino ny asan'ny tsirairay avy mba ho feno fitahiana, ary indrindraindrindra ho fanomezam-boninahitra ianaranao, fa tsy ho firehariana ny amin'ny heri na ny tanjaka na ny fahaizana, fa tena anankina aminao tsirairay avy amin'izay andidy sy andraikitrany eo amin'ny fiainana andavanandro izahay. Dia apetraka feno am-pelantananao izany vavaka sandratra izany, amin'ny anaranao Jesosy no angatana izany. Amen. Andriamanitra dia mbola indreto indray izahay tondram-bavaka ny tanora. Hitanao Jesosy ireo tanora izay hiatrika fanadinam-panjakana. Ianao Jesosy no hanome hery sy tanjaka an'izareo. Ianao no miaro an'izy ireo izay tsy maintsy mivoaka ny trano makany am-pianarana isan'andro. Ianao Jesosy no tsy hakivy na haketraka an'izy ireo, fa atao fitsapany fa manana mpanolo-tsaina mihoatra noho ny fahaizana eto amin'izao tontolo izao izy ireo manana anao, ary mba tena ho tanora ao aminao ry zareo, fa tsy ho tanora tahaka an'izao tontolo izao. Eo koa Jesosy ireo tanora izay mbola sahirana mitady fianarana. Ianao Jesosy no hanolo-tsaina, hanampy azy ireo ahafantatra ny lalana tokony ho alehany amin'ny fomba mahagaga izay tsy takatry ny sainay. Ary ireo tanora izay mandre na izay tsy mandre an'izao vavaka izao Jesosy, ianao no hikasika ny fon'izy ireo tsirairay avy, hanoritoro ny fovato tonga fonofo ianao, ary tsy sanatria ho very finoana ny tanora mandritra izao vanim-potoana toa hoe sarotra izao, fa hitombo finoana ao aminao anie Jesosy ny tanora rehetra. Ireo tanora malagasy rehetra Jesosy dia hoentinay ao aminao. Tsy miafina aminao koa Jesosy ny fitondra-tena ny tanora amin'izao fotoana. Ianao Jesosy ny hamindra fo amin'ireo tanora toa hoe manana anao, manindraindra anao amin'ny Facebook, nefa menatra anao. Ianao Jesosy no hikasika an'ireny tanora ireny, ahatonga saina azy ireny mba ho sahijoro amin'izao vanim-potoana izao.
mba irehare fa tanora fa manana anao. Ianao Jesosy mahalala izay mahasoa ireo tanora malagasy rehetra ary efa manana planina tsara ho an'izy ireo ianao, ka ianao no hanantanteraka an'izany araka ny habeny indrafonao. Izany vavaka izany dia ataony amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia ankehitriny tompo dia mitondra mbavaka indray zay ho an'ny fiangonana rehetra izay misy eto amin'ity nosina ity. Mivavaka izahay tompo mba iray tokoa ny fiangonana rehetra, indrindra ao anatin'izao fotoana sarotra izao. Maro ny asa izay tsy afaka mandeha, ka dia matoky anao izay fa mahasoa ny zavatra rehetra izay ataonao. Mivavaka izahay tompo ho an'ny mpitondra fiangonana rehetra mba tsy ho varimbarina ao anatin'izao fotoana sarotra andalovan'ny firenena izao. Mivavaka izahay ho an'izay rehetra manana anjara amin'ny fanompoana, na ny diakona na ny mpino rehetra izany. Ianao no ampiorina mandrakariva ny mpino ao anatin'izao fotoana izao, mba tsy hangatsiatsika tompo ny fanahin'izy ireo. Ianao no angatanay hanala ny fahamainana rehetra ara-panahy. Isaoranay ianao ny fiangonana izay afaka misokatra, dia mivavaka kosa izahay ho an'ireo fiangonana izay tsy afaka misokatra, indrindra ny mpino ao anatin'izy ireny. Omeo hery mandrakariva tompo ny fiangonana rehetra eto amin'ity nosina ity. Aza vela ho varimbarina fa aoka ahafana fo mandrakariva. Apetraka aminao Jesosy ny asa fitoriana ny filazantsara manerana izao tontolo izao. Io ny olona rehetra izay mijoro mitory ny filazantsara anao Jesosy Kristy. Io izy ireo mba hijoro mandrakariva na dia ao anatin'ny ady sarotra azy, dia mba ho voatory tokoa ny filazantsara tompo, tsy eto amin'ity nosina ity irery ihany fa manerana izao tontolo izao mihitsy. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no ametrahanay izany vavaka izany. Amen. No matter what you're going through, ankasitrahana ianao ny famitantana tato anatin'ity vavaka mandohalika ity isika. Tsy ny lohalikitsika ihany akory ny nandohalika teo, fa indrindra ny fotsika feno fanetretena teo anatrehan'ny tompo. Ary dia ny tenin'Andriamanitra raha teo efa milaza amintsika hoe mangatà dia omena ianareo, ka mahatsiaro raha teo Andriamanitra hatanteraka ny teniny dia matoky azy tsika. Manasanao hatrany hanohy ny fiombonam-bavakantsika isaky ny fotoana toy izao indrindra. I know that I can stand. No matter what comes my way. No matter what may come my way. Jesus, my life. My life is in your hands. Let's sing it together. Listen. You don't have to worry. And don't you be afraid. And don't you be afraid. Joy cometh in the morning. Joy comes in the morning. Troubles, they don't last always. Troubles, they don't last always. For there's a friend named Jesus. Oh, there's a friend named Jesus. Who will wipe every tear. Who will wipe your tears away. And if your heart is broken. And if your heart is broken. Just lift those hands and sing. Just lift your hands. Come on, sing it with me. I know I can. Oh, I know that I can. Bless your name, Jesus. I know. No matter what may come my way. No matter what may come my way. My life. Oh, hallelujah. With Jesus I can take this. I really love you, Jesus. With Him. I know I can stand.
No matter what may come my way. No matter what may come my way. Hallelujah. My life is in your hands. Sakeli el hiyawe ma eria wamini ni macho menyare zava magagal watani miarahaba antsika rehetra fantatsika rehetra tompoko hoe izaho no pasteran'ity fiangonana ity matetika rehefa misy zava miseho amin'ny fiangonana dia pastera no membonahitra no ipastera ny zavabita ampanetretena lehibe ry havany iatsoko anradoro ety anoloana ijoro vavolombelona tsy misy voninahitra ao aty zavany seho ity ary isaorako ny tompo satria olona hafa no nampiasaina izay no mahavatany Kristy antsika rehetra tompoko mampiasa antsika rehetra izy tsy ny titra na ny anarana hoentina ny zava-dehibe fa ny firaisana amin'ny Kristy mba hampiasany antsika amin'ny fomba mahagaga dia ny olona tena miray aminy mandroso ianao rahateo veraba tsika verarafy eny tompoko miaraba tsika tompoko vazivazy any metsino nareo hoe radoro ve io mijoro radoro mamolava radoro mpandry atatatra saingy noho ny fahasoavan'i Kristy dia mijoro manoloana anareo toa 3 volana zay no lasa ary tsy mikitika natoka na labiera dia antanonareo hoe nanaovan'ny pastera fanafana manokana mihitsy zany gambo radoro na namonjy mpamina ny zatsy na ny apôstôly zaro tsy tompoko hogaga anareo raha ilazako hoe izy efa olotsotra nefa manana ny herin'i Kristy no nampiasainy anafaka Ufiana
mandidi-pitsarana radoro noho ny fahadisoana lehibe nataonao tamin'ny orinasa sy ny fitoriana nataon'ireo tompon'andraikitra dia migadra ianao mandra-pahalohanao ireo olotra mitakiana izy ireo. Migadra zany tena diso ay diso netiny toka soronyrongony vita ny fiainako zany fa aiza moa no anyloavako ireo olotra be ireo zary makanepigadrana fa dia veloma zandry vita ny fiainan-dradoro e veloma efa tsisy erin-tsaina mitaraina mitondoko ampiseo anao ny foko jeso malalo ianao lasa daholo no mpiasan'ny orinasa fa tsy aleo ve mody amin'izay ry zefa tena efa be izay asa vitanao androan'izay a aleo no patro fa mila alefaka rapitsy sitrany mba mahazo kely sitrany mba aleo no hoe ie amin'izay mba mahazo an'le heure supplémentaire tena voalohany a tena mpiasa mahafatra-po ianao ry zefa fa inona ny tena olanao ara-bola no mifofotra mamono aina amin'ny heure supplémentaire isan'andro tsy mijanona ianao e mandreraka sy makarary eny nefa raha ny oasy ora atao be loatra ry zefa misy onitra tsy maintsy alohako patro tsy maintsy voangoko le vola ary zay ny finoko fa tsy maintsy voangoko fa inona ny fahadisoana nataonao ry zefa ny mila mandovonitra ianao tsy izany nanao adsoina patro fa namako akaiky tena tiako be migadra izy zao dia aiza moa patro nahitany volandoavana ny vola be io fa dia tena mba tianampy azy a dia io ny miasa dia mba mahazo ny finoko dia tsy maintsy voalohako le onitra ay lalina indray zany ry zefa eny ary zao a idio tsara ny orinasa ry zefa eny raha pititsika mionandray masto e ary aza ela loatra aminay zany ary fa makaina ihany zefa ie efa nyainako ny fitantananao nasusi fonao de mivaly fonety mbola falantinako fognana misaotra zany re tena salama misaotra tsy manadino afa mamangy aty ampigadrana aty foana ianao tena misaotra zany re radoro Jesosy Kristy afaka manova ny fiainanao manana lalana mahagaga izy tsy fantatro fa matoky azy rehefa mibebaka ianao mifona amin'ny ratsy rehetra nataonao manana lalana amonjena ny fanahinao izy zay ny zava-dehibe ny ary mety zavatra amoahany an'io fiainanao io e misaotra zany re tsy hitako tsy ny aizany amoahan'Andriamanitra amty za tsy afeniko anao fa te amony tena rehefa tavajanona rery aty fa tsisy fanantenana tsony ny fiainako ry zany fa tena misaotra anao mandona foko ny teninao ary ny fitiavana seonao tena mahakasika foko zany misaotra zany misaotra zany io mitady aka ny rembontsika remby efa andalana makamy amin'ny elo tafio hatramin'ny farany tonga dia vonoy mihitsy eo raha fahafatesana anjaranao tonga dia mipetraka ny vany ary nareo demony rehetrarehetra ao tonga dia tafio atio
asio ny zanatsipika amin'nyrehetra, asio ny fandrika ny velam-pandrika rehetra. Tsy maintsy matytsika fa mitady aka ny rembontsika zavatra raha rehefa lalana mandeha tsara hatrany tonga hatrany amin'ny elo ny farany fiainan-radoro fa tsisy resaka midikitika amin'io lalana io zany. Alefa lasa daholo lasa. Nahoana ianao zany rehefa nisy nanentaka hoe tena misaotra ny Jesosy fa tsy maty foa manay. Zay ny zava-dehibe. Tena naratra bebe fa tsy maninona avy naka vola tany banky ny endany ralahy. Tena saiko ho vonoina fa dia misaotra n'Andriamanitra fa zao naratra be fa tsy maty. Lasa daholo ny vola rehetra nangoniko bebe, lasa daholo. Matokizany zanako zany fa Jesosy tsy mandao. Tany hatrany ny finoanao, aza mijery ny fanafiana ataon'ny Satana. Hitany fa manomboka ho voakasika radoro any am-ponja dia mandrovo tsy izy fa zao tsy mahajanona anao, tsy mahasakana anao zany zay fa Jesosy mahita, Jesosy naniraka anao, izy omba anao. Misaotra bebe, Jesosy tena tsy maninona, verina manangona indray aho zany fa raha ho afaka miverina miasa. Matoky aho Jesosy, mihazona trano ny finoko Jesosy tsy afaka ho endahana Satana. Eo aminao foana finoko. Misaotra petsakanao mikarakara infirmiera soa. Tena tahiny Kristy ianao sy ireo mpitsabo namanao rehetrarehetra. Misaotra misy Ezefa. Ny momba izay indray aloha hoe tsy mba ao anatin'ilay fivavahana izay afa-tsoriko aminao. Tsy hitako loatra mantsy nivokany eo amin'ny manodidina ahy. Eny e, afa-tsy ianao. Ohatrany manana zavatra hafa zany ianao misy Ezefa. Ay, misy olona amangy anao tokoa misy Ezefa fa sady tongetroka be. Nasaiko ny andro kely zareo fa ampidiriko amin'izay izy fa efa vita ny fikarakarana anao. Efa avy eo zany. Monsieur le PDG, voilà. Tena misaotra tompoko, tsy nampoizika. Manahoana patron, manahoana monsieur le directeur? Monsieur Zefa, voalohany indrindra dia olona tena sarobidy amin'ny orinasa ny olona toanao. Mandeha amin'ny fahamarinana, tia miasa, mitondra tombontsoa be ho an'ny orinasa koa ary ny asanao monsieur Zefa tena hita mivaingana. Nambaran'ny monsieur le directeur koa ny resaka ny fanaovanareo momba ny onitra kasainao aloha na dia tsy anao aza ny fahatsoana fa an'le namanao. Tena mentro piderany zany monsieur Zefa. Noho na ianao fa nisy nanendaka ianao ary lasa daholo ny vola efa mba voangonao dia izao tonga aty izao zahay sy monsieur le directeur anareo. Ny zavatra mety tsy fantatrao dia kristianina ny tenako ary manankina ny fiainako amin'ny Kristy aho. Ary ny fitatranana n'ity orinasa ity dia ny amin'ny atsipriany rehetra dia angatahako fahendrena avy aminy. Zao ataovy tsara izay asalama monsieur Zefa. Fa ny volan'ny onitra mikasika ny radoro namanao dia efa nalefako any amin'ny mpitsara. Izaho manokana mihitsy nandefa an'izany ka aza matahotra ianao fa afaka roa andro dia olona afaka iradoro namanao. Misaotra monsieur le PDG, tena tsy hitako tompoko izay tena misaorana. Your
jesosy kristy saorana misy Josefa. Tsaroa fa tsy ny habe ny volananantsika no mamaritra ny tena arena ananantsika, fa Kristy no arena. Ny fananantsika ny Kristy velona ao am-potsika tsy ifikirantsika amin'ny vola sy ny arena ety ampany, fa kosa anakenantsika ny fimonanana. Izay ny tena arena Monsieur Josefa. Finoko anao no mampijoro ahy, za mifo marainao mivavaka aminao mametraka. Kay Monsieur Josefa, tena tsy nida le trano teo dia nenonay tao ambadika tao ny resakareo fa miaika Monsieur Josefa. Kay tena izay vo azoko ny atao hoe kristianina, tsy le olona midradradrara de tsy ero fa tena le fiatsika. Tena variana hoe misy olona manan-karena manana toe-tsaina ohatran'izany fa variana koa aminao e. Kay tena mampite hivavaka kle Monsieur Josefa. Aizaka ny fiangonanareo tena teo andy infirmiera soa angamba tsy hoe anaraka ny fiangonanay angamba ny tena izy fa anaraka ny Kristy. Zay no nahatonga anao tsy voasitona mihitsy tamin'ny fiainana kristianina, satria ny anaram-piangonana, ny fombafomba-piangonana tsy izay le izy fa le tena fiainana infirmiera soa. Ary Kristy dia hitanao eto amin'izao ora segondra zao, fa tsy hoe hiandry andeha any amin'ny fiangonanay amin'ny lahady ianao ahita amin'ny pasteranay zay vao ahita ny Kristy. Zay no mila azon'ny olona. Kristy dia manerana ny tontolo amin'ny fotoana rehetra. Zay le izy infirmiera soa. Kay mahita valiteny endro be foana koa ty Monsieur Josefa tia. Tena tiako aloha e. Tenako ny onenanao, tsy zaho intsony no velona fa Kristy velona. Ato anatiko fanantenany indray miaraka aminao, fanantenako ny onenanao, tsy zaho intsony no velona fa Kristy velona. Ato anatiko. Ohatrany mirondrona Monsieur Josefa ny havatsika zany. Izy aloha tena tsy boko azy fa tena misy fahendrena kia. Tena tiako be kia le fahendrena. Tsy haiko fa misy zavatra manitona be anako. Izy aloha tsy boko azy fa raha io aky tian'Andriamanitra Soandria dia io nataony vadindria. Firifiry mibandy-boko zay efa niaraka tamin'indria fa nampijaly tsaroko indriny tomany sy maninona. Mety tsy haiko koa fa Kristy velona. Jesosy raha misaraka aminao dia tsy havitana inona omeo fahendrenao mba hitantanao araka ny sitraponao, araka ny fahendrenao ary tarihiny fanahinao masy. Ny onenanao, tsy zaho intsony no velona fa Kristy velona. Ato anatiko, ato anatiko, tsy zaho intsony no velona fa Kristy velona. Ato anatiko.
tena tsoroko aminareo fa mbola tsy nanao mary azy toy ny androany a. Isoa dia olona tena tsy mpivavaka mihitsy fa iny, nefa ankehitriny dia nanapa-kevitra fa anaraka an'i Kristy, nandalo tamin'ny fibebahana marina izy ary nanapa-kevitra fa anatanteraka ny tenin'Andriamanitra dia atao batisy izy anio, satria izay no voasoratra mazava amin'ny tenin'Andriamanitra hoe izay mino sy atao batisa no hovonjena. Iroso amin'izany tsika satria efa vonona ny rano anaovana an'izany a, dia miandry kely fotsiny tsika rehefa avy eo mba hometsika fotoana kosa izy a hisalorany a ny akanjo mary azy. Fa izao mety ho betsaka aminareo natsoina anatrika tia mary azy ity no gaga dia anontany hoe inona koa izany mary azy dia asiana batisa amin'izay batisa noho ny lehibe ary tao sitrika anaty rano sy ny sisa. Tsy adin-kevitra lava tompoko fa tsotra be ny antony anaovana izany, satria ny batisa rehetra ao anaty baiboly dia natao taoriany fibebahan'ny olona izay tapa-kevitra anaradian'i Kristy. Izay no nataony soa ka izay no anaovana azy batisa izao. Kristy dia 30 taona no natao batisa ary nasitrika tany anaty rano, dia manaraka izay fotsiny isika tompoko. Safidy ny anao araka ny tenin'Andriamanitra na tsia, sanatria tsy hiteraka adi-hevitra be ary sanatria tsy ilazana koa hoe iniatsy no mety na iny anay no tsy mety na mety, fa izay ny tenin'Andriamanitra. Misy aza ny teny tamiko hoe pastero aza atao iresaka batisa io fa mampisaraka amin'ny fiangonana zokiny sy zandriny e. Tsy ny ampifaly atsika mpanatrika tompoko no zava-dehibe indrindra izy mifaty, fa ny ampifaly an'i Kristy izay nilaza hoe mandehana dia atao mpianatra amin'ny firenena rehetra, manaova batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanahy masina. Izay no tanterahantsika tompoko. Soa andro lehibe indrindra amin'ny fiainanao zao, tsy noho ny fanambadianao an'zefa fa ny nanekenao ny famonjen'i Kristy androany dia mbola zava-dehibe lavitra, satria ny fanambadiana dia tapitra ety an-tany, fa ny fiainana mandrakizay miaraka amin'ny Kristy dia mitohy mandrakizay. Monsieur Zefa, misy teny kely ataonao ve? Misaotra pastera, misaotra ny tombo fa ny omeza namako foana hoe tena tsy bogosy, ary marina zany. Amin'izao tontolo izao dia tsy azo eritreretina mihitsy zany hoe olotra dia azo vady kanto sy meva toa ny soa. Tsorika aminareo fa tsy nivavaka mihitsy aho nangataka tamin'i Jesosy hoe mety vady tsara tarehy be aho. Ny vavaka nataoko dia hoe ampiraiso aminao a Jesosy, ary raha sitraka ao dia ome vady manana anao, miankina aminao, manaraka anao aho. Raha misy torohevitra kely omeko anareo tanora dia izao hoe katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia anampy anao izay rehetra izay. Zefa ny atsara tarehy dia iofo anjavona rehefa iketroketro ny fahanterana ny endrika, fa ny atsara ny fanahinao izay mitafy an'i Kristy dia hiatsara isan'andro, ary izany no hitako aminao sy hitiavako anao bebe kokoa isan'andro.
andeha kosa hojerentsika ny hafaran'ireo jiolahy nanetaka ny zefa na elana ho aingana dia ny tenin'Andriamanitra milaza fa tsy maintsy hijinja izay nafafiny eo mpamitaka satana ary modomeny fahafaham-po amin'ny vokatry ny halatra sy ny soloky ny olona saingy fahafaham-po fohy dia fohy ihany ny tena mahafaly azy indrindra dia ny mitsena ireny olona ireny rehefa tonga ny andro afatesana. Sandra, tafavoaka ihany tsika alay fa sakosy dia atao isamy mahafazoatra trampira eto zao be raso aloha dia tsy tafavoaka izany tsika tena vatantsika ro raha eo amitsihitra eo zao be tena matsika zao be tena maty tsolazany mandao hitsoka misamba foana ary zany ry misamy isamy maiza ary jobe tsy talava ireo manodidin'ireo jerere isamy maizy atao atsatsika fony zay Andriamanitra fony avereo amin'ny tany fa onerako mialatra rehetra oneratovolon'olona rehetra fona marary Tava mi Sandra, ora afafono ny andro ilay Sandra hoe mifona tanitsitsika atao aty marobe ny olona diso hevitra mihevitra fa rehefa mahantra dia andova ny fiainana mandrakizay ary rehefa manan-karena dia ho any amin'ny elo avokoa tsy afaka mampianatra izay tsy lazain'ny tenin'Andriamanitra isika ry havako ekena tokoa fa izay manompa ny mamona dia ho lasany amin'ny elo mirehitra avokoa saingy na mahantra io na manan-karena dia mety hanompa ny mamona avokoa fa ny isany mety tsy mitovy i Joba dia nomen'Andriamanitra arena be mandra-pahafatany rehefa avy nosedraina tamin'ny endrika tena faran'izay mafy ary izany arenan'izany dia tsy nanalavitra azy velively tamin'Andriamanitra ao amin'ny Timoty voalohany 2:7 dia milaza mazava anaro ny mpanan-karena amin'izao fiainana ankehitriny izao mba tsy hiavonavona na hatoky ny arena miovaova fa Andriamanitra izay manome antsika malalaka ny zavatra rehetra mba hifaliantsika mba hanao soa mba hanan-karena amin'ny asa tsara hazoto manome sy miantra ka dia hiary fanorenana tsara ho an'ny tenany ho amin'ny andro ho avy mba hihazonany ny tena fiainana maro ny mpitoroteny tsy mety miresaka ny helo satria tsy manintona ny olona ny toroteny momba ny helo aleo miresaka ny arena ny fiadanana ny fitahiana trany meloka eo anatren'Andriamanitra ry havana izaho mpitandrina raha tsy mampitandrina ny rehetra fa mbola ho tsaraina avokoa isika rehetra izaho ianao tsy fampitahorana tompoko fa fampitandremana anao ny safidy fidio ny fiadiana tsara omen'Andriamanitra anao mba hivoahanao ho mpandresy